Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zahatan. Manahoana daholo indray isika mpanaraka ny Zahatan any tokantrano any, tonga soa atao anatin'ny fandarantsika. Zavakanto no sady azo trandrahana tsara atamana mpizahatany eto Madagasikara ny sakafo malagasy. Isika raha teo ihany koa eto dia manana karazan-tsakafo maro izay mampiavaka ny isaparitra, na eo amin'ny tsiro zany na eo amin'ny fomba fandrahoana. Araka izany dia tsy ny henan-kisoa sy ravitoto sy ny akoho amin'ny voanio ihany no atao hoe sakafo malagasy, fa araky ny voalaza matianina anankiray eo amin'izay sehatra ny sakafo izay dia anarivony ireo recette na sakafo malagasy azo aroso. Iompana makasika an'izay fandarantsika androany dia ny sakafo malagasy sy ny fizahantany. Hoentina aminao atao anatin'ny fandarana ihany koa ireo fandaharam-potoana makasika ny hetsika efi mampiavana andian'ny faefatra amin'ity taona ity. Tsy ampiandrelanao intsony afa andeha akafizintsika avy hatrany ny fandarana. Akoho gasy ny lokony, akoho roniny. Ombieny ambavan'izay manandrana sy mitsako ny tsiron-tsakafontsika malagasy ny teny hoe tsara, indrindra ny teratany vahiny. Mbola vitsy anefa ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny sakafo no sa manindraindrana mandroso ny sakafo malagasy eto amintsika. La nourriture est super bonne, les gens sont gentils, le climat est beau, la mer est belle. J'ai mangé de la langouste, du crabe, du barracuda qui a été pêché tout à l'heure. Ireo kalitao voaresaky Anthony mpizahatany Rinony teo ireo no mila voatrandraka eo amin'ny fandrosoana sakafo malagasy fa atao ara-pahasalamana sy madio raha ireo matetika no mampisy fanakianana. Isanandro farafahakeliny misakafo intelo ny olona iray miampitsakotsako. Io ny maha azo antoka ity fandraharahana ity. Ho antsika eto Madagasikara raha teo manana karazan-tsakafo sy fomba fandrahoana isam-paritra manamarika ny harena ara-kolontsaina eo amin'ny sakafo ananantsika. Misy dité vita amin'ny azo amin'ny namboarina amin'ny plante izy io satria raha hitantsika zegny eto akaiky eto réserve Lokobe. Donc maromaro amin'ny plante amin'ny réserve Lokobe zegny plante médicinale. Donc ny association Ravinala nangala efatra ny plante avy amin'ny Lokobe zay ataonay dité zegny omena mpizahatany rehefa tonga ato Marodoka. Inona izy ireo? Zay ahitantsika raviny citronnelle zay antsoina hoe vermanitra, dia ahitantsika koa raviny cannelle, dia ahitantsika raviny girofle, dia ahitana paraouve zay fantatratsika hoe balsam. Dia igny regny plante regny zegny afangaronay vilany araiky atao dité miaraka amin'ny mokary vita amin'ny vary satria atsika malagasy dia manao mokary zay antsoina hoe godrogodro, mokary vita amin'ny vary miaraka amin'ny voanio miaraka amin'ny siramamy. Igny zegny softenay ato amin'ny association Ravinala ato Marodoka zegny omenay vahiny tonga ato na malagasy izy na vazaha izy na maoriana tonga ato zegny tsy maintsy asehonay izay zavatra zegny amin'ny vahiny tonga aty aminay. Foton-tsakafontsika malagasy ny vary, na misy karazan-tsakafo hafa maro aza afaka mahasolo azy eto amintsika. Io fahazarana amin'ny sakafo vary io matetika no sakana amin'ny tokony fehezana ny fitrandrahana isam-paritra ny karazan-tsakafo eto amintsika izay. Manaraka azy eo ny tsy fahafehezana ny mahazavakanto na ny sakafo. Satria ny sakafo tsy maintsy siansa lavoro zay vao tsy maintsy fantatra hoe ty miaraka amin'ity, ty tsy miaraka amin'ity. Ary ny fianarana boky any an-dafy sy ny eto tsy mitovy ny zavatra maniry sy ompineto sy any ivelany. Ka noho izany hafa ny tsiron-tsakafontsika no natoraly. Nambaran'ny chef Marety Andrianjaka, Cordon Bleu manampahaizana manokana momba ny sakafo malagasy fa amanarivony ny karazan-tsakafo misy eto amintsika. Mbola tsy ampy anefa ny fitrandrahana azy ireo. Midika zany fa tsy ravitoto sy henan-kisoa ihany no atao hoe sakafo malagasy. Tombony amin'ireo karazana ireo ny toetany, ny toetrandro voajanahary misy eto Madagasikara. Ka noho izany engany sy anafa raha zezikitsika fa izy 4 taona naverina nefa valany andro
nivoaka tamin'ny gazety ny sesibazary hitanao fa zay potika ny tanitsika velona ny zava-kanto valoha navirata be meny ambanivohitra apiny amboly miompy. Efa hatramin'ny fotoan'ny Repoblika voalohany teto Madagasikara i Marity Andrianjaka no nanomboka nitrandraka sy nifehy ny fomba fandrahoana sakafo malagasy. Nazahoany fakasitrahana manokana sy amboara foana zany teo amin'ny fifaninan'ny raisam-pirenena izay nataony. Tranga ilazana fa tsy manam-paharoa ny sakafontsika. 7100 ianarana siansa zay anao vao mitodika any amin'ny lafaly roapolo ny zavatra maniry zavatra mipina ary ny trondro dia anao manavaka ny zavatra eo amin'ny taninao ny tsiro amin'ny fahafantaranao le zavatra ny ianaranao. Voaingana zao ny malagasy vao nilaza hoe tsara ny tsiro-tsakafontsika satria efa netika tany ivelany dia nakafy ny tany ivelany zay vao nakafitsika. Raha tsy makafy zany any ivelany azafady tompo fa ohatra masika raha tsy makafy zany ny any ivelany eto zay ianao vao akafy makafy azany ianao dia raha misy olona manana traiky efa dia fitiavana koa akoatra ny efa fitiavanao ny sakafo gasy. Miamitombo tokoa ankehitriny ireo toeram-pisakafoanana lehibe manandratra ny sakafo malagasy izay raha teo no tadiavin'ireo vahiny indrindra ny mpizahatany mandalo eto amintsika sa ary miavaka ny sakafo malagasy rehefa aroso amin'ireny trano fisakafoanana na fandraisam-bahiny manana hatramin'ny kintana 10 ireny. Chef Julien mpahandro sakafo eto amin'ny Mantasal Resort à Madagascar aty Antsiranana. On utilise des produits bio et locaux en mélangeant avec les épices du nord. Les menus demandés ici c'est les mixtes gris de fruits de mer et marinés et grillés. Et puis les plats locaux aussi en mélangeant les fruits de mer et les volailles. Comme ces volailles là, on va mélanger avec des fruits de mer. Ça c'est la marinade que je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est le mélange des épices avec le masala, du curcuma, du basilic. Et on a utilisé aussi le beurre rose et poivre sauvage. Hitatsika amizao fa vokatra avy eto Madagasikara avokoa no ampilendalendana ny mpisakafo mivahiny eto Madagasikara. Fiatsika azo antoka fa manampy ny fitiavan'ireo mpizahatany ho tonga matetika sy hitaona namana ho tonga eto amintsika. Je vais vous préparer donc une recette que chef Mariette m'avait transmise. C'est tout la fatolana. Je l'ai revisité seulement en servant ce poisson avec des bananes plantains. Enzo Moretti, tompon'ny trano fisakafoanana Il Giardino di Lorenzo eto Andohalo Antananarivo. Isan'ny trano fisakafoanana manindraindra sy mametraka avo ihany koa izay sakafo malagasy izay. Mais nous avons aussi des crevettes sauvages dans le canal de Mozambique qui sont vraiment excellentes. Et ce poisson est préparé avec du coco. Au lieu de lait de coco classique qu'on trouve un peu partout, le poisson il est cuit avec du coco vert. Donc je vais vous montrer c'est quoi le coco vert. Ça c'est le coco, hein, comme vous voyez, c'est le coco vert qui a été râpé de sa coque. Et ça c'est le coco vert. Bon, après il y avait la coque verte, hein. Mais bon, on a nettoyé, enlevé, décapé. Alors qu'est-ce qu'il a de différent le coco vert par rapport au coco Alors le gras. Sa sy afaka mifaninana amin'ny sakafo hafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny sakafontsika malagasy. Aneo izany amin'ny fahitalavitra TV5 Monde no niarahana nanodina fandaharana tamin'ny Fred avy amin'ny agence Tourmag mpamokatra ny fandaharana pays et marché du monde ao amin'ny TV5 Monde teto amin'ny Il Giardino di Lorenzo teto Andohalo. Sakafo malagasy ranoray ny resaka teto. Trondro fatolana miaraka amin'ny sakafo. Chef, voici le plat de trondro fatolana miaraka amin'ny sakafo sy akondro dans ma trondro là. Baston na topo. Nidiranay koa ny lakozian'ny gastronomie pizza, gastro pizza, mampiasa ireo singa ara-tsakafo vokarina avy amin'ny faritra eto Madagasikara. Ary azo lazaina fa orinasa nitarika ny malagasy hahazo ny tsiron'ny pizza amin'ny tsiro-tsakafo malagasy. Niasa ela tamina lakozia zany dia nahita fa les clients malagasy be dia be amin'ny arabe ny tena tsara ciblena
fa tsy le vazaha vao avy na hoe mbola olona tsy fantatra hoe tonga zany dia nadapte koa am'izay zany ny sakafo nataoko zany hoe goût malagasy dia zay no azoko amin'izao fotoana zay zany hoe reny zany malagasy tonga zany fa ny any amin'ny province mahatonga an'le hoe vazaha be dehibe mihinana pizza satria nakabetsahany vazaha tonga eto aloha dia any amin'ny province zany dia any amin'ny province any koa zany ny olona mbola mitana foana le hoe natao amin'ny vazaha ihany io pizza io fa manomboka maplazy zay zany sy miteny fa natao atsika malagasy mihitsy io za tena miteny mihitsy fa tsy miandry vazaha eto Madagasikara hihinana pizza zay efa vonina amin'izay foana efa vonina amin'ny olona vahiny mety ho avy eto Madagasikara foana zay tsy lazainy intsony angamba raha i gastro pizza fa mahavelona mamorona asa ary mitondra avany Madagasikara ny fikarakarana sakafo fa tsy maintsy fehezina hoy chef Mbinina ny tombony samy hafa ananantsika isaparitra eo amin'ny sakafo somary misy mampiavaka kely azy ihany ny pizza anay any amin'ny province sy aty ampovoatany zany ny sakafo ny indrindra zany hoe fromage aloha zany dia miala avy aty Antananarivo daholo dia ny poulet koa ny akabetsahany avy aty Antananarivo zavatra maromaro mampiavaka azy io miankina voalohany aloha an'le mpitantana ao atoerana zany hoe voarayany tsara ve formation ataona isam-bolana aty dia ino aloha dia efa mampiavaka azy raha sendra tsy mahay tsara zany le gérant dia faharoa indray mety mampiavaka azy io ny ingrédient misy ingrédient miankina amin'le toetran'le tany zany dia voatery zay tsy mary manova kely ny goût zany mba ho zakan'le olona any amin'le toerana zany dia tena mahatonga le hoe mahasamy hafa azy dia ny laforo zany hoe io laforo zany revo amin'ny toerana mafana ohatran'ireny dia somary masaka kokoa zany ny pizza satria kitay kely fotsiny dia masaka pizza zany aty amin'ny toerana ohatrany misy atsika itony zao isaky ny ray misy zany didena foana ny afo zany hoe sao dia mangatsika ny fatana dia misy somary manta kely fa efa manomboka voafihany izy amin'izao fotoana zao fotodrafitrasa service natolotra omenan'ny mpanjifa manandanja lehibe ireo rehefa hivelona amin'ny fandrosoana sakafo ny fomba fanaterana ireny pizza ireny na livraison sy ny fitazomana ny hafanana mbola mampilendalenda sakafo azy no tena nanontaniana ihany chef Mbinina sy ny fepetra amin'ny fahadiovana amin'ny fon'ny sakafo raha mandinga tsara nareo ny ambalaziny manokana ohatra dia tena le ambalazy le faran'izay raitra zany ampiasaina io raha mampitovy anareo amin'ny ambalazy any ampitan-dranomasina any dia ny any somary beze zay fa anay le fotsifotsy tsara fa atao amin'ny sakafo mihitsy ho ataona io zany ny livraison zany zay mihitsy mahatonga any point de vente maromaro satria taraiky be zany le livraison makany amin'ny toerana lavidavitra dia rehefa tateorina zany zay efa niasa ela be zay aminy hoe mamaritra ny Antananarivo ty hoe aizavy ny tsara anaovana point de vente be livraison dia amin'izao fotoana zao zany hitanay hoe efa tsy dia betsaka tsony ilo manao livraison satria tonga any le point de vente anay fa eo amin'ny raha misy dia misy eo amin'ny 4 km manodidina point de vente ihany no mandeha zay zany sisa ary ampiatra koa zay système na livraison hafa indray zany hoe numéro tokana fotsiny no atson'ny client rehetra dia tonga amin'ny fotoana fohy fotsiny ny commande zany mety tsy fantatrao mety tsisy point de vente amin'ny toerana misy anao fa misy laforonay amin'ny tanàna io efa misy olona manao livraison fotsiny ny asany zany ohatra hoe mety gagy ny olona any Ambohipo tsy misy point de vente anay fa tsy nahita toerana dia ataony anaty trano tsotra fotsiny le laforo dia mivoaka avy eo le commande rehefa voarain'le mpandray commande zany fiofanana raiky tapisaka amin'ny asa fandrosoana sakafo koa io na dia sakafo malagasy aza no kirakiraina ary ndraindray lasa lany amin'ny formation fotsiny fotoananay satria formena amina resaka hygiène ohatra androany raha pitsolay formena amin'ny resaka faiza manao atandakozia raha afaka pitsolay manao formation na serveur zany hoe tsy formation tsy ako zanina efa misy olona voatokana ho amin'izany atao aminay dia misy koa olona atsonay manokana zany mpampianatra amin'ireny école ingezabe reny tonga mampanao formation ankizy atao aminay zany misy koa ankizy maromaro atao aminay efa nandeha sy andeha ho any ivela Madagasikara zany iofana sy akan'le diplôme atao hoe ACCP tsy tonga ho azy akory io tsiron'ny sakafo malagasy riariantsika io fa mifototra manomboka amin'ny famokarana azy na fambolena io na fiompiana ary jona ty avocat manga diego ihany ty
Manganay zany eo amin'ny 50 pieds eo zany mangana amboleny. Voilà. Zeny Jacques fitantanana ny arbre sacré aty Nosy Belleville no alalany maro azy fa hatramin'ny taona 5 amin'ny 2 arivo dia nivelatra tamin'ny fanofanana tanora eto Nosy Be hamboly sy hiompy ny tetikasan'izany Jacques. Tanora mahery ny 30 isaky ny 2 taona 12 taona ka hatramin'ny 20 taona eo manana mari-pahaizana manomboka amin'ny BEPC no faninito. Fanofanana mifototra amin'ny fitrandrahana ny voly azo atao sy mifanaraka amin'ny toetany eto Nosy Be. Toy izay koa ny fiompiana tanjona ny hanampiana na hahazakany Nosy Be tena ara-tsakafo anoriny rehefa mitombo ny mpamokatra. Fomba fijery tafiditra ao anatin'ny fizahantany maharitra na tourisme durable. Mbola farina lavitra manko ny ankamaroan'ireo sakafo sy laron'ny sakafo ampiasain'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana eto Nosy Be. Fomba fiofananay ity zany fifanan'ny fandimby. Fandimby c'est-à-dire 2 semaines zay nataon'ireo tanora io aty amin'ny toeram-piofanana ary rehefa avy eo zany rehefa vita le 2 semaines zay narandreo théorie sy pratique ny fambolena sy fiompiana zany dia mody zareo anatanàna zany mianatra ny manao pratique ny zavatra zany nianarandreo taty zany. Ya 15 000 ariary isam-bolana ny saram-piofanana fa ao anatin'izany 15 000 ariary zay zany ny hébergement sy ny restauration aty mandritra ny 2 herinandro. Amin'izao fotoana zao zany mbola vitsy ny mpianatra ka zany moa ataoko antsoava amintsika tanora lahy sy vavy izay mbola mipetrapetraka any an-tanàna any ka tongava hianatra ty asa fambolena sy fiompiana ty fa tiandreo avenir antsika satria amin'izao fotoana zao ty miamaro ny olona izay mipetraka an-tanan-dehibe kanefa ny mila misakafo aby ny olona ambanivolo miavitsy ka tsy mahavita amokatra be ka mindao tsika hianatra ty famokarana ty fa tsy asa izay eritreretintsika maloto ary tsisy vola. Zegny manko ny fieritreretany maro fa za afaka manome fa tena misy vola ary tsy maloto zany akory izy raha ohatra ka ataonao araka le fomba le technique izay misy amin'izao fotoana zao ty zany. Aty moa ny réfectoire izay mazaka ny 30 mpianatra any. Ya misy trano aty ho an'ny lehilahy aty ho an'ny vehivavy aty ho an'ny lehilahy dortoir zany. Aty zany misy bibliothèque kely sy salle d'étude ho an'ireo mpianatratsika aby reo. D'étude et de détente. Après les salles de formation. Anaovana pratique. Ary ny vokatra avy ato zegny ity moa asan'ny mpianatra dia vokatra avy ato zegny iarahany amin'ny sakafo ery amin'ny réfectoire. Zay zany mahatonga le saram-piofanana mba moramora kely satria ny zavatra avy ato ihany no iarahana amin'ny sakafo. Mba anaovana distillation langilangy efa lany azo agnaty avarabaratra any. Dia misy mpandraraha mikasiky langilangy io zany nagnano commande 5000 pieds ty aminay mba agnanaovana reboisement dia rehefa avy eo coupé. Aorian'ny mpamokatra iny fotony dia mandray anjara amin'ny tsiro izay ihany koa ny mpivarotra eo amin'ny fitandremana tsy maintsy atao mba tsy hahasimba na hampiovany vokatra iray. Mandra-pahatonga ny eny amin'ny mpanjifa hamadika azy ho sakafo indrindra ny fitandremana ny fahadiovana. Ireo rehetra ireo no indray asongadina anatin'ny hetsika haify mampiavana. Fampahafantarana ny kolontsaina malagasy mifototra amin'ny sakafo isarihana mpizahatany ho tamana eto Madagasikara. Ny famporisihana tantsaha hanatsara hatrany ny vokam-pambolena na fiompiana indrindra ny kalitaon'ny jona. Paikady tafiditra ao anatin'ny politika ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa eto Madagasikara. Andian'ny faha-efatra ny haify mampiavana amin'ity taona ity etsika karakarain'ny fikambanam-behivavy misehatra eo amin'ny fizahantany eto Madagasikara na Human Tourism Association de Madagascar WTAM. Haify mampiavana ny tanjona dia hanatsarana nandratana ny sakafo malagasy. Sakafo malagasy zany hoe no fomba nahandro zay rana amin'ny chef Mariety zay malaza erazo tontolo zao mamoaka ny ataontsika hoe tsiro sakafo malagasy. Ny mampiavaka azy amin'ity taona ity zany dia misy fanofanana erana amin'ny CSDP, PHR, formation en tourisme hôtellerie restauration moa zany miaraka amin'ny zareo confort misy financement zany hoe amin'ny fanofanana apprentissage mba ahafahany reny ankizy zay nisandratra tamin'ireny hoe jeune chef
tamin'ny roa taona lasa zay dia atao hoe ty amin'ny Giardino zay nanomeny ny trano zany anaovana apprentissage misy efatra izy ireo a tovovavy efatra zay nahazo loka moa tamin'iny roa taona lasa iny dia zay mampiavaka kely amin'ity zany tsisy concours jeune chef ntsony fa tonga dia mianatra zareo a dia mahazo certificat moa zany zay atolotry ministère ny tourisme ministère ny formation technique professionnelle culture moa anisany ihany koa sakafo iarahana malala fa mizara sakafo tsika mizara fitiavana ary ahafahany fianakaviany iray a miray latabatra afaka mifandinidinika zavatra efa somary adino ihany izy io amin'izao amin'ity resaka téléphone portable iPad tsy miresaka ntsony mbola latabatra fisany anatin'ny téléphone ka zay koa ny ezana hoe io a dia kolotsaina fiarahany malagasy taloha eo no ahafantarana andinidininy ray aman-dreny sy ananarany ray aman-dreny ny zanany ao koa moa zany taloha ny reny no mampianatra ny ankizivavy mahandro mba hikolokoloany tokantrano rehefa manambady izy betsaka zany a misy atao hoe misy identité culturelle ao misy identité culinaire ao ary tsy adino dia tsy adino fa todika amin'ny resam-pirenentsika dia tsy adino le respect le resaka kalitao qualité sy ny respectny zavaboary tetika asan'ny WTAM na Human Tourism Association de Madagascar mpikarakara ny hetsika ny hanandratra hitaiza ary hanabe ny ankizy malagasy hahay hiangaly tsara ny sakafo malagasy antony mampisy ny fifaninanana tsokoniny io 10 ny handray anjara amin'ity andiany faha efatra ity fiarah-miasa tamin'ny commune Ambonivohitra Antananarivo. Tiako marina ihany koa amin'ity fa miara-miasa zay amin'ireo mpamboly ny mpanjono sy ny agriculture moa zany élevage pêche satria raha ratsy ny sakafo karin'ireo dia ratsy koa ny lakozia malagasy ka any zany tsika zao tokony tonga saina hoe tsy ampiasaina an'ireny zezika reny ampiasaina ny bio zany satria zay no tsy fainy reto touriste international ka mila miezaka tsika zany amamboly miezaka miompy miezaka mamokatra mba ahafahantsika manolotra sakafo malagasy mendrika sy mahasalama eo ambony vilia ny mpanjifa rehetrarehetra. Tsy mandeha irery ny WTAM amin'ny fanaparianany foto-kevitra hanasongadinana ny sakafo malagasy hahatamana mpizahatany eto Madagasikara izay fa miara-miasa amin'ny ministera ny fizahantany sy ny ministera ny fampananana asa fampianarana teknika sy fanofanana arakasa amin'ny alalan'ny CS2PC na comité sectoriel partenariat de pilotage et coordination THR plateforme miantoka fizarana traikefa ho an'ireo mpiasa mivelona amin'ny asa fototra eo amin'ny fizahantany. CS2PC THR moa zany dia miainga tamin'ny assise tourisme tamin'ny taona 2014 tany zany miaingana mijerena hoe inona ny zavatra ho atao ho an'ity tourisme ity indrindra amin'ny lafiny fanofanana sy fampiofanana ny mpiasa zany entina hanatsarana ny kalitao ny qualité zany ny service ny prestation andreo hôtel satria raha tsika malala fa arakaraky ny faiza manao an'le mpiasa na ao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy io na ao amin'ny trano fisakafoanana zay zany ny azahoana manome fahafaham-po areo le mpizahatany zay tonga eto amintsika satria zavatra lazain'ny ministre ny tourisme matetika hoe misy vahiny ozy izy tonga eto amintsika dia mangataka izy hoe mba eto any amin'ny restaurant zay zay tena mahay mihitsy ny spécialité malagasy dia mianahana ny ministre mihitsy zany ny teny hoe sahirana ozy izy satria mbola tsisy restaurant tena hoe spécialité akoatran'ny madame Mariette Andrenjaka zay tena hoe malaza eran-tany tsika manana produit be dia be any amin'ny région nefa tsy manana tena spécialité ilaina isina zany fampianarana zay mihitsy manodidina mihitsy tsy eto ihany fa le any amin'ny région dia zay zany dia isorana anazy melo zay zany ny antony atongavan'eo ary antony nanekeny CS2PC THR efa ao anatin'ny tanjony ihany koa zay financer de chaque région. Marie Ketona aloha fallait stratégie sectorielle de développement de compétences efa document cadre efa tafiditra ao anatin'le politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle na enitsika matetika le hoe PNFP. Ny 3 septambra sy voalohan'ny volana oktobra izao no tanterahina eo amin'ny kianja malalaky ny Andohalo ny haify mampiavana andiany faha efatra.
Ny tena mahafinaritra amin'izao fotoana izao rehefa mandeha any amin'ireny toeram-pisakafoana lehibe na trano fandraisam-bahiny lehibe ireny isika dia hifandrombahana ny sakafo tena malagasy. Mbola misalasala ihany kosa nefa ireo mpandraharaha izay azo lazaina hoe salatsalany eo amin'izay fikarakarana na fandrosoana sakafo malagasy izay ho an'ny vahiny ao aminy. Averina foana nefa fa ny sakafo malagasy dia tsara rehefa voakarakara ara-pahasalamana sy madio no arosontsika ho an'ny mpisakafo. Anamarika ity efi mampiavana dia ny faefatra ity ihany koa ny fandraisana anjara ny masovo vahiny dia ny masovo any Espaina sy Indonezia eto Madagasikara. Isy ihany koa fanentanana sy fampahafantarana ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ireny olona izay miasa tena eo amin'ny sehatra fandrahoana sakafo ireny na ny fampisakafoana. Etsika moa izay ataon'ny CNAPS Madagasikara. Tapitra ny fandarantsika aloha tamin'ity anio ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fandaharana, anisan'izany ny kompania mpitaterana Madagasikara Airways izay mpanohana amin'ny fandaharana, Yannick Beauté mpanao tarehy sy ny taovolo, Majesty Papekanjo ary tsy adino ny WTAM na ny fikambanan'ireo vehivavy misehatra eo amin'ny fizahan-tany izay mikarakara ny hetsika efi mampiavana. Ity fandaharana ity dia miverina ny alakamisy amin'ny 7 ora eto amin'ny televiziona malagasy. Azonao atao ihany koa ny mijery azy ao amin'ny réseaux sociaux an-jahantany, ny YouTube, Facebook, ny Google Plus sy ny Twitter. Dia mametraka ny veloma mandra-peona aminao indray ary ho amin'ny heriny anio toy izao indray. Veloma tompoko. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatan.